mihetsika na sinema no loha hevitra nentina tamin'ity fifanitsanana faharoa amin'ny Our Generation eny amin'ny 20 Solarivo ity. Samy niezaka nampiseho an'izay mpanao sarimihetsika nentina ho aniseho izay ny mpifaninana Valmenada ka nisafidy ny anao Zombie Davila, Ratoka Casa de Papel Ismaël, Squid Game no nosafidiny Jaya, Mercredi Adams i Dumony, Charlot i Toky, Avatar i Malala, Cowgirl i Jessica ary Cléopatra i Fenoandra. Ny afaka niseho no entin'ny mpifaninana tamin'ny fanasongadinana niseho an-tsehatra. Ratutsapanao famafini fiainana katotsi uzakanao nefa tsy misy tarainanda debanjino kely ny manodidinanao fa tsy anao irery no miaritra toy izao. Tsy mitovy feontsika, tsy mitovy ny toerana iaviantsika, samy manana nofiray tiany ainao mpilaminana. Tsy mitovy fa miray izay no tsatrany izao tontolo izao, fa samy manana mampiavaka azy nefa faka miara-mandroa. Telefona nanarananao no navanako taminao, le fitiavana maritse ny satsika rofanay dao tika logoko ifa mitantana ifanampye fatana sena no famatra kisiny atony fankatiavatsika jadako amin'olona zaolo de ivondrona satria manana ny ampy fomba de ifana bavalioao ra miarabanao fihinona de tsy manana jabajambolana manao bavalioao ra miarabanao fihinona de tsy manana jabajambolana manao. Teu fone anao ai na tamsarotra be na faorina na rivotozy zay manambana ety. Teu fone anao ai Jesosy Kristy tsy haiko aza mila mandroso izao tsy tolo zao rehefa mira nyamiko manontolo manidina life manaky tsy deia nanampiay tamin'ny fahazazako mamontolo miavaka ny talentanao gasikare ny kolontsaina nananao de tantale mamiko miany fireneko tiako loatra huye mivavako anao isanandro ho tafavoaka fa mafimafy niady lay fantrana tomamely husaina na mitady
Nasika sientitra ny mpitsara tamin'ity stage toy ity no ny fifaninanana efa mihamafy kokoa. Mary mivalana tsy stable feo anatiny. Jereo tsara fa ireo ohatran'izany tena fatalina mihitsy. Indri mahay mira be raha vo midina le izy vo nanomboka anao ambany dia namalana. Vo niakatra nefa anao tsy ampireo tonga dia hita be olona mahay mira be anao. Tsy haiko hoe ny retournao ve ny ratsiratsy sa manao ahoana fa ny hitako nataotahotra ianao isaky ny nanakatra indroa intelo teo ohatrany hoe miahoatra kely asa matahotra fa raha vao matahotra ianao dia ina moa zany dia voatazonao ao le izy dia mety hanimba zavatra. Merci. Nisy fiovana ihany koa ny lafin'ny fitsarana tamin'ity stage toy ity ary samy nanome noty avokoa na ny mpitsara na ny coach ary notsarana ihany koa ny fitondran-tena ny mpifaninana. Fa ho an'ny ty stage toy ity ihany koa dia misy fiovana kely ny fomba fitsarana azy Valimena satria miakatra trano ny lenta dia mitomby ihany koa zany ny note izay omena azy ireo satria dia sur 40 raha total zany izay hitsarana azy Valimena tsirairay avy izay. Ao anatin'izay tahaka ny mazatra misy ireo mpitsara miisa telo zany izay hitsara me sur 10 avy zany ho azy Telomenada dia ao anatin'izay manomboka androany ihany koa dia ame noty azy Dimianada ireo i coach Kony izay ame isa 10 tsirairay avy ary ihany koa ny Real TV Madagasikara amin'ny alalany izay ankizy sy izay tompona andraikitra mitaiza azy ireo any amin'ny lofta indrindrindrindra dia isany hitsara azy Valimena zany amin'ity androany ity. Mbola nanomezana noty ny mpifaninana ihany koa ny irany iraisana nataon'izy ireo. Nanakoako tao amin'ny avoriny irany iraisana sy Eugen ary ny antsoantso ny amerenana ny hira mihitsy aza moa ireo mpijery. Bakan'izany ihany koa ny hira tamin'ny sarimihetsika Titanic izay nampanembonembona ny lohahevitra sarimihetsika mihitsy. Nanafana ny seho ihany koa ny stage toy ny tarika repika sy ny tarika anjily. Sareo natao faizay reo adalana ny ompefindraindray libebesana Damino, 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 damino zao yeah 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 oh 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 Damino, damino
nataonao zafa tsy mahavoa alefa jiabypafapafa mizara hoe ambila hoagny kofa de tsika roa ifatantare ambila hoagny kofa de tsika roa ifatantare ambila hoagny koa tsanjara de tsika roa ifatantare ambila hoagny koa tsanjara de tsika roa ifatantare. Tao anatin'ny fitaintenana no niandrasana izy Valomena Dany vokatra. Arak'izao hitantsika zao tozy mbola mikando be hoe izy amin'izy ireo ary no hiteny an'izay valiny lalao izay satria tsy mora aloha le izy izay ny tena marina. Ny kandida izay nitafiakatra sa ny nihitsana ny tononona ny iza ny tononona fanaraka zany tsika fa zay tafiakatra ny tononona okeary le tafiakatra zany a ty tsy mifanarakaraka ninao ty a fa tontononona fotsiny andray i malala ny manaraka dia toky manaraka Ismaël manaraka zany a izy izy teo Davila ary ny hotononona ray farany a dia Jaya Ranomaso alahelo no naharenesana ny vokatra ho an'ireo ankizy-pifaninana. ny maharesy obina ny resy tsy akoraina Tsy mandeha fotsiny amin'izao nefa fanomezana sahaza ny ezaka nataony ireo mpifaninana. efa dingana lehibe a no vitan'izy telo miravavy ireo tao anatiny ity fifananana ity a tsy hoditanam-polo izy ireo ao anatin'izay a isy ny fankasana izay omena azy ireo ihany koa ao anatin'izany Eo atsisika ny tompona ndraikitra ao anatin'izany a ame an'izay fanomezana ho an'izy telo miravavy izay Jessica Fenoantra ary Domoina araka nefa nambarany tosy teo a dia tsy hody tanam-polo a izy telo miravavy ao anatin'ny fanomezana izay ho azon'izy ireo a dia mahazo telefona rairay avy aloha izy telo miravavy mendrika tehaka koa izany mahazo ihany koa a gourda izy ireo a nonoursa meuga ary a couette fanampazarehtra rehetra izay a dia mbola misy a loka avy amin'ny Vido boutique ampitsika aloha ny tompona ndraikitra mitondra an'izay loka izay a amin'izao fotoana izao a laloha azo ny loka tsara izy Domoina mbola tsy nandray ny lokany ho fantatrareo eto androany fantatra izy ireo androany tozy hoe inona ary zany surprise ho azon'izy telo miravavy zany fa tena misindry io ranomasy io ry zareo avy eo a aza matahotra telefona raitra moa no efa mena azy ihany koa ao anatin'izay a asitsika tehaka ho azy telo miravavy avy amin'ny Real TV Madagasikara ihany koa dia mbola reny aloha ny panier reny a mbola misy fanomezany reny a efa notonono miora teo ihany zay indrindra mbola misy ihany koa ny couette avy amin'ny Vido boutique ho azon'izy telo miravavy amin'izao mangasitsika izao mavesatra dia mavesatra
ireto tompona andraikitra atsika ireto ao ampiny ray aman-dreny izy ireo mitondra nyreny entandreny rehefa avy eo fa mavesatra dia mavesatra ankoatra ireo dia ny Real TV Madagasikara ihany koa ho azy telo miravavy tsirairay avy dia omena lelavola telo etsy ariary avy Imalala, Davila, Ismaël Sidjaya ary toky araka izany no hiatrika ny famaranana ny Award Generation ny 2024. Iray amin'izy ireo no isy olon-tena ny Madagasikara any Ouzbekistan.